niditra ankeriny tao Venezuela i États-Unis. Nasabotsy 3 janoary 2024 nifarana tampoka ny fitondran'ny filoha Nicolas Maduro tao Venezuela tao aorian'ny fidiran'ny tafika Amerikanina tao Caracas. Fanafihana nabakabaka sy be midina ny nafahan'ny ery Amerikanina nisambotra ny filoha tao amin'ny lapan'i Miraflores, niaraka tamin'ny vadiny Cilia Flores ary nentina avy hatrany ny ala ny firenena. Nambaran'i Washington fa noho ny fiampanganazonanao narcoterrorisme no nanantanterahana io hetsika io. No mafisan'i Donald Trump ny fisamborana raha natolotra ny fitsarana federaly tao New York izy mivady. Nandahy ny fiampangany Maduro, laza fa mbola filoha ara-dalàna izy ary nogadraina vonjamaika tao Brooklyn rehefa niatrika mpitsara. Vokatry ny fisamborana, nisy banga tampoka teo amin'ny fitondrana ao Caracas. Delcy Rodriguez, filoha lefitra teo aloha, no notendrena ho filoha mpisolo toerana. Na dia nanamelika ny hetsika Amerikanina azy izy, dia nanambara fa vonona ny fitondrana ifandray amin'ny Washington, indrindra manoloana ny krizy ara-toe-karena sy ny tsindry iraisam-pirenena. Ao ambadika ity krizy politika ity, verina ho ivon'ny fifantohan'ny iraisam-pirenena Venezuela, firenena manana tahiry solika anisan'ny lehibe indrindra maneran-tany, izay efa ela mifototra ny fifanandrinana ara-jeopolitika.